Ny taona ny vahoaka any amin'ny faritra zay ilatsahany moa i Andriamatoa René Fulgence na hoe Tovondrainy. I René Fulgence moa dia hilatsaka solombavambahoaka any amin'ny région Ihorombe na hoe district'ny Ihosy any, ary izany no nitaomany ireo vahoaka hoe ndao sika hivoatra. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia abonneny chaîne-natsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. I René Fulgence moa dia tsy misy tsy mahafantatra azy raha eto Madagasikara indrindra eto Antananarivo na any amin'iny faritra Antsimo iny. Ny tena nampalaza ity lehilahy ity moa noho izy mampianatra teny anglisy izay mitondra anarana hoe ITTI. Mazava ho azy moa fa malaza izany ITTI izany ary be dia be ny olona mianatra ao, be dia be ihany koa ireo olona izay efa nianatra tamin'ny izany ITTI izay volavolainy René Fulgence. Ankehitriny moa dia hilatsaka solombavambahoaka ny tenany any amin'iny faritra antimotimo iny, ary maro ny olona milaza hoe tena ilainy malagasy ny olona toy ity, ary ilainy Madagasikara ihany koa ny olona manana toe-tsaina toy ny René Fulgence. Satria i René Fulgence dia anisan'ny olona tia miketrika ary tia mikarokaroka indrindra tia mandraharaha ary tsy tia mipetraka ho tsy mananasa ireo tanora izay mianatra ao aminy. Ary anisan'ny tarigetra izay napetrany raha teo rehefa izy nilatsaka ity solombavambahoaka ity ny hoe ndao amorona ny tsy misy, ary zavatra efa azo tsapain-tanana izany, afa hita maso, hitam-poko, hitam-pirenena fa i René Fulgence dia anisan'ny nanao zavatra tena goavana tany amin'iny faritra Atsimo iny, satria malaza any amin'ny faritra Atsimo ny hoe mijaly rano ary tsy misy rano, nefa izy dia navita namboly tamin'iny tany izay tsy misy rano iny. Anisan'ny fahagagana lehibe izany ary anisan'ny tena nahagagany maro ary tena niroborobo tokoa ny fambolena izay nataony, indrindra nazahoany vokatra ireo zavatra rehetra izay nivolavolainy. Ka izany indrindra no mety mahatonga ity raha lehilahy ity nilaza eo amin'ny fanaovany fampelezan-kevitra ny hoe ndao hamorona ny tsy misy. Anisan'ny pirofo mitohaka amin'ny tenda ihany koa ireo mpianatra rehetra izay nivoaka avy tao amin'ny ITTI dia tsy vitany izay teny anglisy izay fotsiny ny zavatra nianarany ireo tao, fa mianatra ny mba hiasa ary mianatra ny mba hampiasa ary tsy hipetra-potsiny amin'ny fianarana izay atao. Anisan'ny mitaiza tanora be dia be ity namana ity, ka rariny loatra izy raha toa ka hilatsaka solombavambahoaka ary tena sambatra tokoa ny faritra izay ilatsahany ity René Fulgence ity. Raha tena mandinika tsara ny malagasy indrindra any amin'ny faritra izay ilatsahany, tena ilaina ny olona toy ity raha ohatra ka mangetaheta ny fandrosoana ary raha ohatra ka te hiala ao anatin'ny fijaliana sy fahoriana, fa tsy olona izay be balahoasy na hoe be oeraoera, tsy olona izay mavovava, fa ity namana ity dia anisan'ny tena manana ny fitiavan-tanindrazana ary manaja ny kilitira amin'ny tany izay misy azy avy. Noho izany raha tena ampandiniana fa tsy hoe entiny forany mafana dia ity no anisan'ny kandida izay tena tsara any amin'iny faritra iny. Ny antony faharoa izay mahamendrika azy ho solombavambahoaka ihany koa ity namana ity dia anisan'ny tena sahisahy ary mijoro amin'ny fahamarinana fa tsy misy tahotra, noho izany dia tena mety aminy ary mendrika azy ny hasa maha-solombavambahoaka izany, satria mavita misolo-vava ny vahoaka ary tsy mba misy tahotra fa sahisahy izy ary sahy mijoro amin'ny fahamarinana. Ndeha ary hijerevantsika kely ny antsipiriny zavatra izay nolazainy René Tovondrainy. Ho izy hoe ny famoronana ny tsy misy ny solution fa tsy miandry olona hanao izany, fa fidio numéro 2 amin'ny 7 May 2024 ho solombavambahoaka raha ny fanambarana izay nataony René Tovondrainy. Mazava ho azy fa tsy miandry olona hanao izany, fa ianareo any an-toerana ihany no mamorona ny zavatra izay tsy misy mba ho solution, mamorona vahaolana ho amin'ny olana rehetra. Anisany toe-tsaina tsara izany satria tsy miraviravy tanana ary tsy miandrandra fanampiana, fa miezaka sy mikatsaka ny tsara, indrindra manao zay mampandroso ny faritra tsirairay izay misy azy. Ary anisan'ny vina izay nambarany René Fulgence nampanantenainy ihany koa rehefa nilatsaka ity solombavambahoaka ity ny tenany ny hoe ny fiofanana arak'asa toy ny fianarana manjaitra mekanika automobile, ary ny faharoa dia fampianarana teny vahiny maro toy ny anglisy, frantsay ary italiana. Ary ny fahatelo dia tsy azo adinona ihany koa ny fanampiana ny mpikambana amin'ny fambolena toy ny fizarana masomboly sy ny sisa tsy voatanisa,
raha araka ny vina izay navoaka ny René Fulgence. Ny faefatra ihany koa tsy latsa-danja amin'izany dia ny fanofanana ny tanora ho lasa mpandraharaha. Izany dia anisan'ny zavatra tsara mampiofana tanora ho lasa mpandraharaha izany, ary anisan'ny vinany Andriamatoa René Fulgence Tovondrainy izany zava-drehetra izany. Ny fahadimy farany indrindra nefa tsy latsa-danja ary tsy maivana ihany koa ho izy ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Ireny zava-drehetra voatanisa teo reny dia anisany anatin'ny vinany Andriamatoa René Fulgence Tovondrainy, noho izany dia tsy misy zavatra ratsy reny fa zavatra tsara avokoa, ka ampio ny longonareo ary tohany ny longonareo mba ho lany solombavam-bahoaka fa tena olona manga ity ary olona ilainy iny faritra izay ilatsahany iny. Tsara ihany koa ny mampahafantatra isika rehetra fa anisan'ny teny izay nataony René Fulgence ny hoe miasa isika satria asa fa tsika bary, leo ny vahoaka zahay koa dia leo miaraka amin'ny vahoaka. Noho izany dia nirotsaka ho solombavam-bahoaka mila mivoatra miaraka isika. Be dia be moa ny zavatra efa natongony ary tsy hary voatanisa eto daholo raha izany zava-drehetra izany, fa ohatra fotsiny toy ny barazy ao Besevoky ary hanampy ireo vahoaka amin'ny komina efatra toy ny Ihosy, Irina, Ankily ary Toloho Miady. Vola mitentina 5 tapitrisa ariary miaraka amin'ny omby iray no devizy hamitana izany. Izany natao dia mba hivoatra ny vahoaka ary hiaraka hivoatra hoy ny targetrany René Fulgence. Raha reny sy reny ny resaka mikasika René Fulgence izay ilatsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka, ajanona antsika hatreo ny mikasika an'izay René Fulgence zay, ndeha ary hidirantsika inona ny zavatra mandalo ary inona ihany koa ny zavatra malaza eto amin'ny tany sy ny firenena. Lazaina izany zava-drehetra izany mba ampahafantarana isika rehetra ary tsy toy ny tombotrano mihono isika fa mila maharaka ny zava-misy marina ary mila maharaka ihany koa ny zavatra mandalo eto amintsika. Anisan'ny tsara ho fantatra fa mahavoasazy ny famoahana amin'ny haino aman-jery ny zaza latsaky ny 12 taona raha tsy nazahoana alalana tamin'ny ray aman-dreny. Noho izany dia tsara amintsika ny mahafantatra an'izay fa hoe mahavoasazy ny famoahana ny zaza latsaky ny 12 taona amin'ny aina aman-jery raha toa ka tsy nahazo alalana tamin'ny ray aman-dreny. Ny faharoa manaraka izany ihany koa dia anisan'ny daty izay tena manantantara ny androany 13 May, satria 12 taona lasa androany nihetsika lehibe tolon'ny mpianatra malagasy tamin'ny 13 May 1770. Noho izany dia anisan'ny daty izay tena manandanja ho an'ny Madagasikara ity ary manatantara ihany koa. Tsara ny mampahafantatra izany isika rehetra satria zavatra tokony ho fantatra izay ary tsara ho fantatra ihany koa. Anisan'ny zavatra malaza ihany koa ary tsara ny mampahafantatra izany isika rehetra fa Andriamatoa Augustin Andriamananoro na hoe ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha dia nosalorany filohan'ny fédération karaté ho filoham-boninahitra tapany mainty na hoe Union des Karatékas Ceinture Noire de Madagascar. I Andriamatoa Augustin Andriamananoro moa dia anisan'ny candidat solombavam-bahoaka any amin'iny boriboritany voalohany iny ary ministry ny kolotsaina sy ny serasera teo aloha. Mazava ho azy moa rehefa miresaka izany Augustin Andriamananoro zany dia iarantsika mahafantatra ary iarantsika mahalala, tsy misy tsy mahafantatra fa izy dia anatin'ny vovonina Irmary na hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Reny sy reny moa ny zava-misy izay azona tolotra ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ampifaliana sy ankaravona no nanolorana ireny zava-drehetra ireny ho anareo. Apetrakatsika hatremo ny resaka mikasika any ireny zava-drehetra ireny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana iram-po eran-tsaina ianareo na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa hametrabeloma izahay ody aho sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao gaby tsao tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.